La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vava. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Anjatony isan'andro ireo olona marary sy mamony ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara, araka ny tasitra ofisialy navoaka ny tompon'andraikitra hipoka ve sa tsia. Io ny fanontaniana voalohany apetraky ny tsirairay eo am-piandrasana ny tafy izay ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny vahoaka androany. Misy fiantraikany goavana amin'ny fitsaboana ireo marary ao anatin'ny fahasarotana tsaboana eo anivon'ny CTC Mahamasina ny fahatapahan-jiro sesilany tatoato izay araka ny loharanom-baovao azo. Misy ny namoiny ainy ireo marary notsaboana teo anivon'ny CTC Mahamasina tamin'ity androany ity vokatry ny fahatapahan-jiro ka tsy nahafahana nampiasa ireo concentrateur d'oxygène. Ary vaovao iray sampirenena niara-ny fanafiana indray ny Capitole tao États-Unis. Ity fariny izay vao niara-ny fanafiana vao 3 volana izay. Ny andindiny izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Fotoanany fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra akolo mirava tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao. Anaraka izany hatramin'ny farany atsidika ity ampiandohana fa anaraka ny lahatenin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara isika. Afaka minitra vitsy fa mialohan'izay dia hiditra amin'ireo antsim-piriam-baovao. Anjatony isan'andro ireo olona marary sy mamony ainy vokatry ny Covid-19 eto Madagasikara. Araka ny tatra ofisialy avoaka ny tompon'andraikitra hipoka ve sa tsia. Io no fanontaniana voalohany apetraky ny tsirairay eo am-piandrasana ny tafa izay ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny vahoaka androany. Ny antsim-pirian'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriansavo. Fantatr'izao fa efa tsy maharaka intsony ny toeram-pitsaboana maro noho ny amaroan'ny tranga sy ireo marary ny Covid-19 ary ny mampiavaka ity andehan'ny faharoa ity dia ny fisian'ilay variant vaovao avy any Afrika Atsimo ary betsaka ireo marary ahitana fasarotana. Tsy ny zokiolona sy ireo taizana aretina ihany no tokony mailo ankehitriny fa ireo tanora ihany koa. Anjaton'ireo efa namoiny ainy sy ireo miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana itenenana izao. Antony nilazana tany am-piandohana fa efa tsy maharaka intsony ny toeram-pitsaboana. Mitombo isan'andro ireo marary ahitana fasarotana ka ao anatin'ny fotoana fohy dia mamoiny ainy. Ao anatin'ny fankalazana ny Pâques isika izao namorongatra aza ny valana aretina tsy toy ny tamin'ny taona lasa ny zavatra miseho. Izany hoe misokatra ny fiangonana na dia efa maro aza ny nandray fanapahakevitra manokana fa hanakatona izany. Ny hevitra filosin'ny Pâques ny famonjena antsika olombelona ny tokony ho ao-an-tsain'ny be sy ny maro. Koa amin'izao fankalazana ny nandresen'ny tompo ny fahafatesana izao no tokony hijoroana ka handresentsika ny ratsy rehetra. Voalohany indrindra amin'izany ny Covid-19 manaraka azy eo ny fitiavan-tena ka ahay hitsinjo ny hafa. Ny fahaizana mitsinjo ny hafa no ifehezanao ny tenanao tsy hovoany ny valana aretina. Rehefa miaro ny tenany ny olona iray, miaro ny namany, ny fianakaviany sy ny mpiara-monina aminy ary voafehy ny fianaky ny valana aretina. Hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny filoha, tsy ho mora ny andraisana fanapahakevitra raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Hipoka ve sa tsia? Fanontaniana efa nipetraka atao an-tsainy rehetra io nandritra ity herinandro ity, manoloana ny fianaky ny valana aretina sy ny fitombon'ireo mamoiny ainy. Anao ahoana ny fiarinana sy ny fitadiavana ho an'ny vahoaka malagasy? Anao ahoana ireo orinasa izay zara fatavavoaka amin'izao fotoana noho ny voka-dratsy nateraky ny valana aretina andiany voalohany? Anao ahoana ny atrehana ny fahasahiranana sy ny tsy fanjari-tsakafo any atsimon'ny nosy sy ny maro hafa? Andrasana izay fepetra vaovao apetraka indray anamafy ireo efa misy. Andrasana ihany koa ny kabary izay ataon'ny filoha manoloana ny toetra raha eto amin'ny firenena ka tsy ho ny Covid-19 ihany no asiany teny fa ireo rehetra marary ny vahoaka malagasy.
Fa misy fiantraikany goavana amin'ny fitsaboana ireo marary ao anatin'ny fahasarotana eny anivon'ny CTC Mahamasina ny fahatapahan-jiro Sesilan tato ato izay. Araka ny loharanom-baovao azo dia misy namoy ainy ireo marary notsaboana teny amin'ity ivotoerana ity tamin'ity androany ity. Vokatry ny fahatapahan-jiro ka tsy nahafahana nampiasa ireo concentrateur d'oxygène. Fanadihadiana iarahana amin'ny Henri Florian. Sesilan ny fahatapahan-jiro tato anatin'ny herinandro vitsy izay teto Antananarivo renivohitra fa tsy misy fanampahan-javana azo avy amin'ny tompon'andraikitra ny JIRAMA mahakasika izany. Ankoatra ny fahatapahan-jiro eo amin'isan'ny tokantrano, misedra olana goavana ihany koa ireo marary izay tsaboana ka ilaina herinaratra avy amin'ny JIRAMA, indrindra fa ireo marary ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Mandalo fitsaboana eo anivon'ny CTC sy ny tobim-pahasalamana hafa vokatry ny valinaretina COVID-19 ka ilana ny sous assistance oxygène. Raha ny loharanom-baovao azo, nisy ireo namony ainy teo anivon'ny CTC Mahamasina androany vokatry ny fahatapahan-jiro io. Ho an'ny eto Antananarivo, saika ny fokontany maro no ahitana fahatapahan-jiro ary tonga hatrany amin'ireo toerana tsy tokony isian'ny fahatapahan-jiro izany. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy ny hoe aiza ireo tompon'andraikitra no tsy hanompo eo manoloan'izany. Voaka sy io fanontaniany maro io ny tompon'andraikitra ny JIRAMA sy ny minisitry ny angovo izay tsy tazana sy tsy hita mambolana maro izay. Raha ny zava-misy, tsy azony JIRAMA atao ve ny mijery vahaolana mba tsy hahatapahan-jiro amin'ireo toerana saripady na koa hoe ireo sokajiana ho quartier sensible, ohatra amin'izany ny CTC Mahamasina, Village Voire, Anosiala, indrindra amin'izao amehana misy eto amin'ny firenena izao. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny fahafahan'ireo tompon'andraikitra hisatsokajiny tsy manapaka ny jiro amin'ny toerana honenan'ireo lehibe any androm-panjakana sy ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny JIRAMA. Efa 3 andro izao no miaina fahatapahan-jiro ny eo anivon'ny CTC Mahamasina ary aina maromaro no nafoy vokatra izany, saingy tsy hita mazava ny fandraisana andraikitra. Niezaka nanantona ny tompon'andraikitra teo anivon'ny JIRAMA etsy faravohitra ny mpanao gazety ny Cool TV FM tamin'ity androany ity, fa nilaza ireo mpiasa teny an-toerana fa tsy misy tompon'andraikitra afaka mitondra fanampanazavana mahakasika izany teny an-toerana. Hatreto, tsy hita olona rampahamena ny herinaratra amin'ireo toerana andraisana marary izay mila oksijena. Fitsaboana izay miankina 5.9 isan-jato amin'ny fisian'izay herinaratra izay. Aiza ny ministera tompon'andraikitra, aiza ny JIRAMA. Fa tsy mitsaha-mitombo ihany koa ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 eto Madagasikara. Ny andron'ny omaly miisa 5 ireo namony ainy, miisa 490 kosa ireo tranga vaovao raha toa ka 50 ireo sitrana soamantsara raha ny antontanisa avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Araka ny tatitra navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ampidimy indray ireo olona maty ny COVID-19 teto Madagasikara. Raha toka tsy latsaky ny 100 isan'andro ny tranga vaovao ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina eto amintsika tato anatin'ny herinandro maromaro izay. Ho an'ny andro ny omaly faharoa ny volana aprily, miisa 5 ny olona namony ainy, raha toka 490 ny tranga vaovao ary 540 ireo sitrana soamantsara raha tamin'ny fitiliana vita omaly. Araka ny tatitra navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany, miisa 490 ny fitiliana vita ka nahitana ireo tranga vaovao 490 ireo. Raha ny fitsinjarana ny antontanisa isam-paritra, dia ny faritra Analamanga no maronisa tamin'izany izay nahitana tranga 470. Ankehitriny, olona miisa 473 no mbola manaraka fitsaboana ho an'ity valinaretina ity eraky Madagasikara, raha toka 50 ireo anatin'ny tranga fahasarotana na ny forme grave. Fa miandrandra fitaovana ahafahana manao fitiliana ireo olona ina ho mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 any amin'ny distrikan'ny Maroantsetra ankehitriny tsy maintsy any Fenoarivo Atsinanana moa amin'izao no andefasana ny prélèvement avy any an-toerana izay miteraka olana goavana. Fanadihadiana irana amin'ny Henri Florian. Efa hatramin'izay any Fenoarivo Atsinanana renivohitry ny faritra Analanjirofo avokoa no andefasana ny prélèvement na ny fakana singa izay atao amin'ny olona iray ahina ho mitondra ny COVID-19 any amin'ny distrikany Maroantsetra izay atao amin'ny fitiliana PCR. Manano sarotra ny fandefasana raha toka 27 ihany ny faharetan'ny singa iray raha toka indray mandeha isan-kerinandro no misy sambo Maroantsetra makany nahatsapy ireo ben'ny tanàna misy 20 mandrafitra ny distrikany Maroantsetra miaraka amin'ireo komity miady amin'ny fiparitahan'ny valinaretina any an-toerana fa tokony asiana fitaovana ahafahana manao fitiliana any an-toerana
fitokana monina ity distrika ity. Da mandefa niafatra ny fitondram-panjakana mahefa manoloana zany zavatra izany mba andefa zany appareil zany expert zany amin'ny agnarany vahoaka malagasy ato anatin'ny district ny Maroantsetra satria alefaigny fenerivo zany ny fitiliana zay atao ary hela izy vombary vivaly satria manoloana ny lalina ka agnatin'izany moa ny aretiny tsy andry fa magnentina atsika mpanajana tompoko ny andefasana andre zany appareil zay ny expert zany mbola izy am'izao olona anankitelo no nahitana zany tsy mikaretina zany. Hatramin'ity androany ity olona telo no fantatra sy voamarina fa voan'ny COVID-19 ao Maroantsetra ao. Amin'izao fotoana izao efa maro ireo tranga mampiaya fa tsy maintsy miandry sambo mandeha amin'ny herinandro ambony indray vao afaka atao ny fakana singa. Manao ny ezaka rehetra ny komite any an-toerana amin'ny tsy hiparitahan'ny valanaretina. Falafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy tokony hanaraka baiko politika fa fanapahan-kevitra avy amin'ireo olona nifidy azy sy nametraka azy amin'ny toerana. Ireo mpikambana vaovao eo anivy ny HCC raha ny nambarany Pahelalana Willy Razafinjatovo Androany. Ny HCC izay mitana andraikitra lehibe eto anivy ny firenena. Fanadidina. Feno tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpikambana vaovao miisa 7 mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana malagasy. Andraikitra goavana sahan'izy ireo amin'ny mampitsara sy pahelalana azy ny fampanarahana ny zava-misy eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara hifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy raha ny nambarany pahelalana. Anjara an'izay satria hoe juridico politika politika misy inona politika idiran'ny ACC amin'izany fa zany hoe itirina zany ampidirina amin'ny ACC hoe amoaka zavatra noho ny politika fa tsy ny lalàna na ampifadiana ny lalàna sy ny politika tsy zany mihitsy ilay izy. Fa raha miteny français hoe gardien de la constitution zay tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana zany dia tokony ho fafany ACC daholo fa tsy horaisiny. Zavatra maromaro tonga taminy fa hoe zavatra lehibe indrindra dia hoe famoahana didy matetika amin'ny hoe rehefa misy fifidianana raha misy hoe institution anankiroa mifamaly sy zavatra ohatran'izany rehetrarehetra zay izay ankamany hoe ankapobeny ilay izy. Ankoatra io namafatra ny ity pahelalana nanaovana fanadihadiana ity fa tsy tokony hirona sy hanaraka baiko politika na baiko avy amin'ireo vondrona nametraka azy ireo mpikambana vaovao ireo. Tokony hiasa araka ny lalàna izy ireo sy tsy hampifangano ny raharaha politika amin'ny asany. Tsy izay no andrasana amin'ireo olona voatendry ao amin'ny ACC ireo fa rehefa tonga ao ianao tsy maintsy adinoina daholo ny afatra sy ny baiko politika avy any amin'ny olona nifidy anao sy ny nametraka anao ao. Fa le malagasy ray manontolo zay loloavina tapon'olo io malagasy io no jerevanao dia ny hoe ny lalàna mahasoan'io malagasy io dia ny fanarahana lalàna rehetrarehetra hoe manaraka ny fitsipiky ny lalàna ve izy manaraka ny marina sy ny hitsiny ve izy dia ny fahamarinana ihany ao anatin'ny lalàna. Zay no mandrasana amin'ny ACC fa tsy misy ny rehetrarehetra zao hoe resaka politika ary na tsy ACC ihany ary fa ny fitsarana rehetra dia tokony hipetraka sy hitoetra ary hiondana mihitsy amin'ny lalàna fa rehefa tsy fanaraka amin'ny lalàna dia diso zay. Eo am-piandrasana ny fotoana hanatanteran'ireo mpikambana vaovao eo anivy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireto ny fianianana araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao ary ny fifidanan'izy ireo izay filohan'ity ACC ity. Olona miisa 7 kosa ny mbola karohana fatratra mandrak'androany mahakasika ilay raharaha volamena milanja 370 faingo 10 kilao roa volana tsy aoriana namoahana ny didy famikarohana izy ireo tsy mbola nisy akom-baovao androany. Fanadidina. Roa volana aty aoriana ny namoahany teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena ny didy fikarohana ireo olona miisa 7 izay voasaringotra tamin'ny fanondranana ilay volamena milanja 370 faingo 10 kilao avy eto Madagasikara izay sarina tatsy Afrika Atsimo. Tsy mbola misy ny vaovao mahakasika izany hatreto araka ny loharam-baovao azo avy ao anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption na izany aza mbola mitoetra ny dingana rehetra. Raisa ivona isan'ny namoahana didy fikarohana ireto olona voalaza anarana manaraka ireto: Armstrong Andriafandrinana, Fanoizana Saady, Salimu Ben Hashan, Saïd Mahamoudou, Pechero Azali Failaza, Nathan Touk Ditedi ary Pierre Henri Nantenena Nambintso. Izy ireo araka izany ireo 7 mirahalahy
mbola karoana fatotra mandraka ankehitriny. Isan'ny antony fikaroana izao raha ny fantatra ny fanaovana hosoka taratasy-panjakana, ny famoahana tsokitsoko ny harem-pirenena sy ny maro hafa. Tsy mora amin'ny Madagasikara ny miala amin'ny fampiasana ireo pesticida amin'ny voly fanondrana. Mila mafisina nefa ny fitsiriana amin'ny fampiasana azy ireny hisorohana ny olana ateraky ny tsy fifehezana izany raha ny fanadihadiana natao. Miteraka olana amin'ny kalitao taky ny tsena iraisam-pirenena ny fampiasana ny pesticida amin'ny voly fanondrana ny Madagasikara. Ilaina raha ny fanazavana ny fanamafisana ny fitsiriana ny fampiasana azy ireny. Ny dose izay ampiasaintsika amin'ny fampiasana pesticide iny aloha dia efa afaka anaovana fanentanana ho an'ireo misehatra eo amin'ny resaka fambolena na ny tantsaha na ny orinasa resaka fambolena zany dia amafisina koa ny fitsiriana izay atao amin'ny fanjakana sy ny fanarahana maso ny fampiasana an'ireny pesticide izay miparitaka eny an-tsena ireny. Dia ny faharoa mila maka lesona isika amin'ireo firenena hafa izay afaka ataontsika hoe coopération sud-sud zany aty amin'ny continent sud amin'ny resaka fenitra fanondranana entana izay manaraka ny hoe azo ekena ny résidu na singa amin'ireny pesticide ireny ka na io analefahana ny fampiasana pesticide na io anafanana tanteraka. Hatreto mbola miankina betsaka amin'ny fampiasana ny pesticida ny ankamaroan'ny mpamokatra eto amintsika. Tsy mbola mora amin'ny Madagasikara ny miala amin'izany raha ny fanazavana hatrany. Fomba ny fampiasana pesticida eto Madagasikara dia tsy zavatra mora miala amin'ny fampiasana an'izany eo amin'ny resaka fambolena izany satria ny pesticida ny ampiasaintsika mamokatra bebe kokoa satria mamono bibikely manala ny aidratsy zany rehetrarehetra zany dia pesticide ny azontsika anaovana azy. Fa sainy kosa misy ny vahaolana satria azo lazaina fa efa betsaka ireo firenena na afrikana na firenena-kafa izay efa niala tsikelikely amin'izany fampiasana an'izany pesticide izany. Misy dia misy ireo izay teknika bonne pratique moa filazantsika anazy ara-pambolena izay mety afaka atao fanolo an'ilay pesticide atao alternative io zany fa betsaka ny mbola tsy mahalala amin'izay. Raha tsy ivina volatra amin'ny 700 tapitrisa dolara no very amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Vokatry ny famerenan'ny vondrona Eoropeana ny vokatra malagasy noho izay tsy fanarahana ny fenitra amin'ny fampiasana pesticida izay. Eo amin'izay vaovao ara-toekarena hatrany dia miena ny vokatra langouste eto amintsika vokatry ny fisian'ireo mpandraharaha manjono antsokosoko na mikatina izany tao mpanjonoana ankoatr'izay dia mandratsy ny kalitao an'ny vokatra ondrany Madagasikara ny fisiany tranga ity fanadihadiana rahana amin'ny Onasena. Saika ahitana oratsimba na langouste avokoa ny faritra-dranomasina Madagasikara saingy ahitana azy maro any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy atsimo andrefana. Ny oratsimba avy eto amintsika izay manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny kalitao. Raha ny taremarika manodidina ny 700 hatramin'ny 500 sy 700 taona isan-taona ny oratsimba ahondrany Madagasikara. Anatin'izany ireo congelé sy ireo ahondrana velona ka orinasa manodidina ny 20 no misehatra amin'izay fanondranana izay. Satria ireo firenena Eoropeana ny aziatika izay maka vokatra eto amintsika ireo zany dia manana ny toerany ny vokatra eto Madagasikara amin'ny kalitao. Satria ny antsika zany eto mbola vokatra avy ao amin'ny andranomasina no mivoaka. Zay Madagasikara zany raha tia na tia Afrika dia manana toerany mbola harany mihitsy antsika eto amin'ny resaka kalitao sy ny vokatra mivoaka. Ny amin'izao tsika miteny zao zany dia manodidina eo amin'ny 5,000 sy 1 alina ka hatramin'ny 2 alina ny 1 kilao eny amin'ny mpanjony zay. Fa rehefa tena miroso afaka ray volana eo zany miakatra tsikelikely dia mahatratra any amin'ny 5,000 sy 2 alina io ny 1 kilao eny amin'ny mpanjony. Fa io zany arakaraka n'izay espèce. Misy ny espèce tena tsara vida tsy miova eo amin'ny 2 alina io zany ny 1 kilao. Tandondondoza ity sehatra ity ankehitriny noho ny fisian'ireo mpandraharaha manjono antsokosoko na mikatina azy ny fotoam-panjonoana. Dia matetika zany rehefa mpanjono mahazo le langouste misy atodiny. Alaim-panahy ihany izy hivarotra an'iny. Dia tokony arovina reny le langouste mitondra atodiny reny mba ahafahana mamerina zay atodiny any amin'ny ranomasina.
zao zao tsika ny fanjakana zao anatin'ny manao fanadihadiana amin'ny resaka extension ny plateau continental ary amin'ny faritra atsimo Madagasikara zay eritreretina hoe misy vokatra marobe zay hoe ampitombo ny toeram-panjonoana eto Madagasikara. De ny farany moa zany resaka fampitomboana ny langouste. Re langouste zay madinika de eritreretina hoe mbola tsy tokony ho alaina de eritreretina hoe ho alaina reny atao anaty bassin dia efa mahazo ny taille marchande izy ny tokony azo alefa zay vao trandrahana. Isan'ny mampiena ny vokatra langouste na oratsimba eto Madagasikara ny fisian'ny taom-panjonoana misy roa. Voalohany amin'izany any amin'ny faritra atsimo andrefana sy atsimon'ny nosy izay mikatona ny fiandohan'ny volana janoary ary nisokatra ny 2 aprily teo. Faharoa any amin'ny tapany avaratra sy andrefan'i Madagasikara izay mikatona ny volana oktobra ary misokatra ny volana janoary. Misy araka izany ireo manjono antsokisokany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara na mikatona azy zany jono ary mivarotra izany any amin'ny faritra avaratra. Vokatra izany maro ireo tsy mbola ampirefy sy manatody hita eny amin'ny tsena izay mandratsy ny lazan'ny kalitaon'ny langouste avy eto amintsika. Antony mazava-dehibe ny hitadiavana ny fomba ampiraisana ny fitaom-panjonoana langouste eto Madagasikara izay manamora ny fanaraha-maso. Raha ny vaovao voaray amin'izao fotoana izao moa dia mihemitra amin'ny valora sy sasany ny lahateny izay arahantsika amin'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara izay tsy aivina fa andeha mivantana ihany koa eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV. Va eo ampiandrasana an'izay dia tohizantsika hatrany ny antsipiriany ny vaovao amin'ity androany ity. Tsara ny vokatra soja ato amin'ny komina Manandona distrikana Antsirabe faharoa. Tamin'ity taona ity nahitana fiakarany ihany koa ny vidiny any fotony ka mahavelom-bolo an'ireo tantsaha. Anisan'ny fidiram-bolan'ireo tantsaha ato anatin'ny komina Manandona distrikana Antsirabe faharoa ny fambolena soja ary ao anatin'ny vanim-potoana fiakarany tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny volana Desambra no fambolena azy io ary ny volana Martsa no fiakarany. Raha hoany tamin'ity taona ity dia tsara ny vokatra ho ireo tantsaha raha oharina tamin'ny taon-dasy. Betsaka ihany fidiram-bola efa ty soja ty voalohany indrindra satria ambolena Desambra izy dia izao miakatra izao. Izao mba nisy tamin'ity fa tamin'ny herintaona tsy nisy satria maigna dia nisy rano tapoka tonga dia voasafotry n'ilay rano satria mba nitorana ranaovana azy dia maty ny anapy. Ny tantsaha iray dia mamokatra soja manodidina ny 100 kilao isa-taona eo eto amin'ny komina Manandona. Indray isa-taona ihany anefa ny fambolena azy io. Nahitana fiakarany ihany koa ny vidiny 400 ariary ny 1 kilao ny angalan'ireo mpanangy-bokatra aty fotony. Izany hoe dia avadika vola le izy. Avadika vola le izy fa tsy atao sakafo. Ny vidiny iray dia tamin'ity aloha izy dia mba isaorana n'Andriamanitra fa toatra mba songotra. Dia aty moa tsara mivarotra amin'ny kapoaka fa mivarotra amin'ny kilao. Dia efa 100 zao ny vidiana ny mpanangona azy. Ny soja izay anisan'ny voasokajy ao anatin'ny voamaina ary misy karazan-droa izy io eto amin'ity toerana ity. Moa zany dia misy sokajiny roa ilay izy. Sahala amin'itony zao dia ilay majinijiniboa. Dia misy ny sasany ilay vavetoveto voa. Dia izay ilay ohatra hoe eo izy vao hoe izay ny sokajiny momba an'ilay hoe soja. Maro ny ilaina soja azo avadika ho provandy, ronono, menaka ary mampitombo ihany koa ny hery fanorenana eo amin'ny vatan'olombelona. Io moa dia maromaro. Ao ny anangona zareo azy anaovany provandy. Dia ao moa ny ety salan'izany anaovana ohatra hoe ronono soja. Dia ao moa ny salaminy ety zany mba manao hiany le tantsaha aty amin'ilay anay mamboly sy salam'izany dia ohatra hoe andasina le izy dia totoana miaraka ihany dia atao miaraka amin'ny kafe. Araka izany dia anisan'ireo komina sopotry ny soja ato anatin'ny faritra Vakinankaratra ny eto amin'ny komina Manandona. Mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao dia anaraka dokam-barotra vidintsika. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao, izay anao abonnement na réabonnement.
60 000 ariary ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur tolotra manan-kery hatramin'ny 1 aprily. Les bouquets Canal+. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Lehibe miaraka amin'ny Canal+. Loka maro no miandry anao, zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-kery hatramin'ny 1 aprily. Les bouquets Canal+. Fanahitana fienany 700 nisan'ireo mpanjifa ny chocolat na eo aza ny fetin'ny Pasika. Raha oharina tamin'ny fetin'ny Krismasy lasa teo raha nambarany mpamokatra chocolat iray nanaovana fanadihadiana. Ireo karazana fikambanana sy orinasa ary ireo mpikarakara fety manokana no isan'ny manjifa azy ireo amin'izao vanim-potoana izao fanadihadiana. Vanim-potoana isan'ireo mampandeha ny tsena ny chocolat, indrindra ho an'ireo mpamokatra madinika isan'ny taona ny fetin'ny Pasika. Maro amin'ireo fikambanana sy orinasa samihafa no manao ny famandriana ny chocolat ho azy ireo mandritra izany. Ho an'ny mpisehatra nanaovana ny fanadihadiana, ny enany isan'ireo mpanjifa ny chocolat tamin'ity taona ity, raha ampitahina ny tamin'ny fetin'ny Krismasy lasa teo. Maro ireo antony nahatonga izany. Sena aloha tena niena ny client satria hitantsika ny zava-misy maneran'izao tontolo izao noho le Covid. Dia vitsivitsy ny client moa ny olona somary mitsitsitsitsy vola koa. Eo amin'ny 60% eo zany raha ohatra hoe hoharina tamin'ny Krismasy zany. Na izany arany misy ihany ny client tsy maintsy hoe tonga ny commande noho ny batisan-janany, noho ny fiarahana ny société anankiray sy ny sisa. Ohatra hoe opération olon-tsotra, ny olon-tsotra indraindray mahatratra any amin'ny 10 any. Na folo mahery fa amin'izao zao tena lasa eo amin'ny 5 sisa dia ny opération ray raha misy arany. 3 andro farafahakeliny ny fetim-potoana hikarakarany mpamokatra ny chocolat ho an'ireo mpanjifa ary avy eto an-toerana avokoa ny ankamaroan'ireo akora ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Mifanaraka amin'ireo karazany sy ny lanjany kosa ny vidin'ny chocolat raha ny fanazavana. Akora misy avy any ivelany dia misy chocolat antsika eto Madagasikara ihany dia izay ihany no mikarakara anazy sy manao ny ingrédients rehetrarehetra. Nenay moa zany chocolat fourré no ataonay zany hoe misy zavatra ao anatin'ilay izy fa tsy tena hoe chocolat fotsiny. Ny 100 gramma 6,500 ariary. Ie, dia arakaraka ny hoe raha ohatra hoe maka maro ilay olona dia mampidina kely izay. Tsy aivina, sakafo azo avy amin'ny kakao ary mitondra otrikaina toy ny protéine sy fer izay manatsara ny fahasalamana ho an'ny vatana ny fihinanana ny chocolat. Fa fiara fitaterana mahery ny 300 no vinavinainy ireo tompon'andraikitra hiasa androany hitaterana ireo olona hiazo any Antsirabe amin'izao ankatoky ny fetin'ny Pasika izao. Andraisana fepetra ireo olona izay ahitana soritra aretina ka tsy afaka mandeha ho ireo tompon'andraikitra eny an-toerana fanadihadiana irana amin'ny Nela Ranefson. Nateo aza ny fanentanana ireo olona mba hametra ny fifamezivezeny, tsy maharaka indray ny fiara fitaterana.
Antony toy izao ny olona tonga teny amin'ny garan'ny fasankarana ny maraina teo. Olona andeha amin'ny zotra regionaly mamitoy Antananarivo, Ambatolampy sy Antsirabe avokoa izy ireo. Fiara fitaterana miisa 720 no efa nandiha hatramin'ny 12 maraina raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Mbola toy izao nefa ny olona izay mbola niandry fiara teny an-toerana tamin'io ora io. Tena azo lazaina hoe maro dia maro tokoa ny olona mandeha voyage amin'izao, fa tsy fantatra hoe inona ny tena antony le izy, na hoe matahotra ve ny olona sa mandeha mody mihitsy sa tena mandeha mitsangatsangana, tsy voafaritra tsara hoe inona zany ny tena tondihan'ilay olona, fa ny olona mandeha aloha dia maro na dia misy ary mifamirana fanjakana ny fahampilazana taminay anao manjery ho famirana ny olona hoe mandeha voaka mandeha mitsangatsangana, dia ny olona aloha raha mahitsy zao fa tena maro dia maro ny olona, fa miezaka dia miezaka mitatana hitatitra n'ireo olona eo sy hanaja ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy misy feto toy ny isa-taonany any amin'ny faritra Vakinankaratra noho ny valanaretina Covid-19, fepetra izay noraisiny fanjakana. Na izany aza, maro ihany ireo olona mandray ny zotra regional iny. Andeha any Antsirabe, izay mody. Nakatra amin'ilay zanaka dia nakan'ilay zanako dia aty aminay izao. Aty Antsirabe. Tsy dia misy fa zanefa zay mba makany fotsiny izy dia izay. Antsirabe. Anao fety moa sady mba manao vakansy kely. Dia androany vao afaka hoe midina fa tsy afaka amin'ny andavanandro. Larby izay miaraka ka. Tsy mandray olona eny an-dalana ireo fiara miazo ny zotra regionaly, raisina avokoa ny mombamomba ireo mpandeha rehetra ahafahana mijery azy ireo rehefa any aoriana. Andraisana fepetra avy hatrany kosa ireo olona izay ahitana tranga toy ny hafanana rehefa eo ampanaovana fitiliana raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Efa miroso amin'ny digitalisation ny mombamomban'ireo olona andihy eny an-toerana ary alefany amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka avokoa izany. Avidy kosa hatreto ireo mpanjifa ireo akoho amam-borona eny an-tsena na eo azy na ny fetin'ny Paska, raha nambaran'ireo mpivarotra anaovana fanadihadiana araka izany dia maro amin'izy ireo no voatery nampiena ny entana amidy ny sorohana ny faty antoka. Raha ny fanadihadiana atao dia tsy niova amin'ny ankapobeny ny vidin'ny akoho amam-borona eny an-tsena amin'izao vanim-potoana izao fanadihadiana. Tazana mameno amin'ireo toerana samihafa eto an-drenivohitra ankehitriny ny tsenan'ireo akoho amam-borona amin'izao fanomanana ny fetin'ny Paska izao. Ny hena tsy toy ny isan-taona ny fanjifan'ny mpanjifa izany raha ny nambaran'ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana androany. Manoloana io, voatery mampiena ny isan'ny vorona midina izy ireo hisorohana ny faty antoka. Alohan'izay ny eritreritsa tamin'ny fotoana toy izay tamin'ity, fa tamin'ity tena tsy manam-bola tsy mihitsy ny vahoaka malagasy. Ka za zao vao malina no mivarotra dia gana hoe zao lafo ka hatramin'ny ho ana manokana zao tena nahena 20 mahitsy fa isan-taona za mivarotra 80, 50 fa tamin'ity tena natao 20 mihitsy ilay izy mbola tsy lany hatramin'izao. Ho an'iray mpianakaviana anontaniana, ho fanomezana fahafaham-po any ao an-tokantrano mandritra ny fetin'ny Paska no antony nahatonga azy hividy vorona raha ny fanazavana. Tsy hoe fatao foana fa mba hoe mangataka ilay ankizy dia mba tia tendeka dia miezaka mijery aloha fa mbola tsy fantatra hoe azo vola sa tsy azo. Izay raha vidy an'ity dia zaraina telo tiana ohatr'izany dia aprilina fotsiny dia izay tokony ho lany ihany dia tonga dia karakaraina izy dia zaraina amin'ny sachet dia congélé. Raha volana fotsy vao mihinana ny ambiny sasany isan'izany. Ankoatra izay, tsy nahitana fiovana ny vidin'ny akoho amam-borona eny an-tsena amin'izao fetin'ny Paska izao. Manomboka amin'ny 400 ariary hatramin'ny 900 ariary izany ho an'ny gisa sy ny vorontsiloza, raha toa ka 500 ariary kosa izany ho an'ny gana sy ny akoho. Eo amin'ny vaovaon'ny toetr'andro kosa indray dia andrahoana amin'ny ankapobeny ny andro mandritry ny alahady ny Paska sy ny alatsinain'ny Paska eto amin'ny faritra Analamanga. Raha ny vinavina ny mpamantatra ny toetr'andro iverina hiakatra tsikelikely ny maripana ambony indrindra mandritra izany. Tsy misy ihany koa ny fifotronana rivo-doza ao anatin'izay 3 andro manaraka izay. Fanampanazavana. Toerana aloha ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny vao maraina fa misava ihany zay rehefa misandra trano saika mbola mangatsika trano maraina fa miakatra miandalana izay maripana zay rehefa atoandro indrindrandrindra moa ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny nosy. Tolakandro kosa ho an'ny afovoantany
andraona amin'ny ankapobeny mety isy any erdrika isiny orana tandrifindraona indrindraindrindra ny alina da makasika ny alatsinainy paka kosa indray miakatra tsikelikely aloha ny maripana ambony indrindra zany natsizany mety mbola tsapatsika ihany kandro ny alatsinainy mipaka dia nitoetra ty amin'ny fahatra atsimatsinanana vatovavy atsinanana miazo amin'ny mangoro ny ilany atsinanany afo voatany zany hoe ny ilany atsinanan'ny faritra Analamanga Vakinankaratra Moronmany ary Mahatratra-Ambony dia mahazo oram-baratra avokoa. Mialohan'ny ampitanany amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kolotsaina ny fahantrana ny fahafatesany iray aman-dreny sy ny maro hafa no antony mahatonga ny zaza ho misy manangana tsy aoriana miverina mitady ny fianakaviany ny ankabeazan'izy ireo mikasika an'izay fananganan-jaza izay indray no arahanao anatin'ny fandarana alalino raha mipitso amin'ny fitora ariva eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV arao ary ny ampany amin'izay fandarana izay. 20 kilometatra miala an'Antananarivo eto Anosy Avaratra no misy ity akanira ity. Zazakamboty, zaza avy amin'ny fianakaviana sahirana, ireo amin'ny ankabeny no raisin'ity ivitoerany ity. Izay zany nanomboka mipetraka teto tamin'ny taona 1970. Dia ity toerana ity atao hoe Anosy-Nandriana, Anosy Avaratra. Raha ny ankizy taizana ihany zao tamin'ny voalohany 20 fa noho fahaterena amin'izao fotoana moa amin'ilay zava-misy amin'ny vidin-tsakafo sy ny vidim-piainana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy nahenanay ilay izy. Zany hoe dia afa-tatitsy ny roany fa lefa lehibe zany izay efa tokony hiala tato dia nalefa zay afaka efa mamelona ny tenany dia nalefa ireo dia eo amin'ny 70 zay sisany atao amin'ny akany. Ny raisina eto zany taloha zay nandray voateraka tamin'izany fotoana moa nisy toy ny atao hoe adoption sy ny sisa fa zao zay tsy manao an'izay intsony fa ny ataonay zany zaza eo amin'ny 3 taona ny miakatra no raisinay 3 taona ka hatramin'isy eo amin'ny 20 taona eo zany hoe mahatonga azy 20 taona ao zao ny afaka baka dia mbola mamono fianarany any amin'ny université dia ny afaka BPC dia mbola any amin'ny lycée. Misy maromaro zareo ireo any amin'ny lycée. Misy zao eto amin'ny lycée Anosy Avaratra dia misy ny lycée ery Ambohimanga Rova. Fatahaka ny mahazatra dia ny vaovao iraisam-pirenena no amaranantsika ny fampalam-baovao amin'izao ariva izao niara-ny fanafiana indray ny kapitole atao États-Unis tsy farany izay vao niara-ny fanafiana vao 3 volana monja izay fanadintsiana eo amin'ny sariny France 24. Teo amin'ny barrage manoloana ny kapitole atao États-Unis avy nijanona ity fiara iray ity. Fiara izay nandona mpitandro ny filaminana aroa ny zoma lasa teo tao États-Unis. Taoriana izay no nandratra polisy iray indray ity farany. Taoriana izay nolavo ny bala ny mpitandro ny filaminana ilay mpamily ny fiara. Nanao fanambarana mahakasika ny toedrara nisy tany an-toerana ireo tompon'andraikitra taoriana izay. Naneo ny alahelo izy ireo manoloana izany ireo mpitandro ny filaminana. Namafisina avy hatrany ny fiarovana ny teny amin'ny kapitole. Vitsy ireo olona teny an-toerana nandritra ny fanafiana raha ny fanazavana. Tsy teny an-toerana ihany koa ireo parlementaire ary tsy tany Washington ihany koa ankilany ny filoha Amerikana. Hatreto tsy mbola fantatra marina ny antony asiany olona ambadiky ny fanafiana. Tsy endrika asa fampiororona izao nitranga izao hoy ireo mpanao fanadihadiana. Raha tsy ahivana, 3 volana lasa izay no nisy ny fanafiana ny kapitole tany États-Unis izay nafatesan'olona maro antony tsy faneken'izy ireo ny valim-pifidianana izay nivoaka. Izay koa no mamarina ny fampalam-baovao amin'ity androany ity azadinona fa afaka minitra vitsy dia anaraka ny lahatenin'ny filohan'ny Repoblika isika izay arahanao ihany koa eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV aorian'izay dia mbola iverina eto izahay anao ny famakafakanana izay lahatenin'ny filohan'ny Repoblika izay mandrapitafary tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.